tsy mitsamy tombony tsy fandriampahalemana ao amin'ny faritra menabe amin'izao fotoan'izao manjaka ireo dahalo any an-toerana akoatr'izay dia mbola tsy voavaha ny olana sy ny fifandirana momba ny barazany dabara maro amin'ireo mponina any amin'ny faritra menabe indry noho izany no mitaraina tsy matory amin'ny alina sanandro ny pobasy sanandro isaky ny hariva isa avy mitsoa marandray hoe aroy koa ny tinafiky ny dahalo io maty ny olo vonoiny dahalo tsy hita hoe manakory ke ny fanjakana dia tsy hita hoe manakory hoe ay mandeha lafa rozy ke matognalo hoe gn'andro matognalo dia tsy mandeha rozy fa mijaly avao ny vahoaka sanandro tsy matory nandrasanay amin'izao zao tokony ampandreny ny tany hilamina mba hatory soa gn'olo dabarana io karakarany io zao ro tena ny mampijaly anay resaka dabara amin'ny resaka fandriampahalemana zay zao ro tadiavanay azy mba karakarany soa amin'ny faritsy morondava mahabo mandeha resaka kolokolo zao le dabara amin'ny politiky tena tsy mety mihitsy nataondrozy kolokolo avarindrozy ambavarano agny dia magnamamy akabatomena zao agny zay manota vola be avao ro andahanany rano mijaly amin'izay zao zahay atiky mila vahaolana araka izany ny mponina anisan'ny ahafahana mitondra fanatsarana ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena fa hoetiko ty dia rehefako makany mpamatsy vola hoe nareo a raha tsy manampy andry zareo ankely zato satria ny veloman'ny olona rehetra ahafahana miady amin'ny tsy fandriampahalemana kosa ny fanajanonana tsy misy atakandro ny fanondranana omby makany ivelany ary tena mamaky avy hoe iaro anareo a tena iaro indrindra amin'ny tsy fandriampahalemana dia zao tsisy mahazo manondrana omby tsony na anakiray ary aloha janona reto Madagasikara fifanomezan-tanana eo amin'ny olon-tsotra sy ny tompon'andraikitra no tokony ahafahana mitondra vahaolana hoy ny kandida laharana 520 dia na sécuritaire afaka milamina tsara fa lasa idivona be zao le rano